Coucou. Era zany tsy nahinao live tsy mahitry Madame Lara tsy madama zany mademoiselle mbola mademoiselle tia mazay mitady vady alainga zany zany manany ihany keke io a coucou daholo io salama daholo tonga soa eto amin'ny page Kevivara andrasa maromaro c'est tafiditra manao coucou bonjour como que eles te dão essa macete États-Unis coucou daholo salama daholo hitako indray ty jiro avy aty ambony ty mbona efitra mety efa nahita ihany ahako tamin'ny ataon'ila hoe iandeha ake mety nanao fonita kekeke sahirana be anao nitanao ny ringlety le tahony efa malalaka dia tsy haiko hoe ahoana fomba andeha fixeko anazy dia nasiko Kleenex afabarako itahenao any amin'ny live salama daholo Kleenex ataona raha atao ambony ny jiro zay le resaka mandeha eto bonsoir Virginia bonsoir maheno daholo ve bonjour Fawcett io Lara mendry resadresaka salama daholo iahy resadresaka zay misy vaovaoka efa tranainy eny izy ty ny efa navadika tsy tena vaovao be moa zany zavatra efa natao fa mafisina fotsiny efa tranainy ihany fa tsara hoe miampy fanazavana fanampiny satria hitako hoe efa manomboka mimarina reo no manaraka ny page dia tsara ampahafantarina anareo hoe inona ny zava-misy inona ny zavatra azy fampisarana lasy loha ampy 10 ndry le 10 kely olo manao live toa de 1200 mijery salama i Diamondre jereviny ny Diamondre Aiza misy tsika? number 1 mihitsy ny azy anarana Ia. coucou Elise salama Kiri Joey coucou Francette coucou Nelia ok efa 7:10 dia atomboka amin'izay ray sisa da mihitsy anoloana anazy raha nienatra bonjour Alson tsy haiko ty resaka ty raha hoan'ny sady atao an'ankizy aty amin'ny tany araby any fa ny tena iantefany dia hoan'ny ilany Madagasikara noho ny amariny fanontaniana zay tonga eto aminay mikasika fanafarana entana avy aty Koweït dia izay indrindra no hazavazavaiko eo ihany koa tsika mety koa hoe na aty mbola aty Koweït na any amin'ny tany arabo hafa sy tsika mety hoe manana fanondrina zay dia mety ilainareo ihany rehefa tonga any Madagasikara nareo MP anao ve tsy zahako Marie ndrasa zahany eto Koweït akizay fa Nigeria hoana tsy azoko coucou Nasle mba jerevana akizany MP any Marie zany numéro 1 coucou Eliane Marie Anita PTB ny MP Tsovaly io manjakely Marie Maro mandefasa MP amin'ny numéro anankiray raha ohatra ka hoe tsy hitanareo mamaly message keke amin'ny 522 253 70
Lasa atao aketo numéro an'ny Lara. nareo tsara zaminy. Aiza koa ary izy zany? Jasy commentaire. Za hoe tsy afaka mikomanty? Fanagna. Ok. Clizar misoratra ety amboniko. Kasoratako. Aika mety. Ok. Lasa atao aketo numéro an'ny Lara. Raha ohatra dia mandefasa koa message atao amin'ny page fa atony ahafahana mandray momba an'izay. Ok, 5228370. Bonsoir. Ok, atomboka amin'izay ary fefafefeno nareo. Marobe nareo manontany mombamomba ny fanafarana entana avy aty Koweït. Dia nataoko ity vidéo ity sady mety misy mijery na ho an'izay mpanaraka amin'ny page na tsy mpanaraka mety mila azy ihany koa dia ataoko public satria ho antsika rehetrarehetra ilay izy. Ny zavatra antaninareo voalohany ahoana mombamomba ny fanafarana entana avy aty Koweït. Manafatra entana avy aty Koweït aloha zany dia tsy misy olana fa afaka alefanay somatsara ary afaka matoky anay nareo fa ataonay tonga ny aminareo arak'izay nafaranareo ny entanareo. Fa ny question tena matetika mipetraka dia hoe ahoana ny alalana hoe izao ny entana azo afarana. Lasa vele flash quelque temps. Ny entana azo afarana maniala izy lasa maizina. Ny entana azo afarana dia be dia be fa kosa tsy maintsy manao calcul ianareo hoe azahoanao tombona ve sa tsy satria tsy maintsy ihany koa ny frais sy ny rehetrarehetra. Mariako aloha fa eto Koweït dia tsy dia misy mpamokatra hoe ahoana ohatrany any amin'ny firenena hafa fa zareo koa aza mbola manafatra avy any amin'ny firenena hafa. Ny izany raha ohatra nareo ka hoe mitady prix ambanimbany amin'ny entana amin'ny ankapobeny dia tena izay zavatra aloha zany dia tsy tena hoe misy fa fotsiny ny qualité no mampiavaka anazy na dia hoe zavatra vita sinoa aza dia ny zareo première qualité amin'ny zavatra vita sinoa. Misy ihany koa ny ratsy qualité fa raha ohatra moa nareo ka hanafatra aminay izay tsy handefanareo an'izay. Ilay izy fotsiny zany rehefa tonga any Madagasikara ianao dia miavaka fotsiny ilay izy amin'ilay zavatra vita sinoa mora be ao Madagasikara fa ny prix ihany koa dia mila ataonao ambonimbony satria ianao efa sady manafatra aty fa afaka atao tsara ilay business momba fanafarana entana. Ny tiako marihana aloha raha ohatra nareo ka izahay no ataonareo mividy ilay entana dia tsy mampanina anay zay fa basé amin'ny elektronika. Izahay elektronika ihany no tena vidinay fa raha ohatra nareo ka hoe manana namana aty vidy entana izay tianareo dia avy zay mandefa anazy fotsiny tsy maninona ateriny aty aminay ilay izy dia nareo miresaka any amin'ny prix rehetrarehetra sy fividianana sy mijerevana an'ilay zavatra tsirairay dia ok zay dia iny alefany aty aminay. Nefa raha anao an'izay nareo dia aleo tonga dia manafatra direct any amin'ny Alibaba satria ilay zavatra hovidinareo eto Koweït dia zavatra faran'zareo avy any ihany. Ka raha ohatra na zany ka mila fanampiana amin'izay hoe fanafarana entana avy any avelany avy any amin'ny Alibaba zay dia afaka manampy anareo zahay dia alefanay cargo ihany koa ilay izy na ilay izy dia alefanay direct any Madagasikara satria efa betsaka ny conteneur avy any Chine mandeha any Madagasikara fa iny resaka hoe tsy elektronika zany fa ohatra hoe lamba, kiraro, rehetrarehetra ohatran'izany. Dia ny tena mahatsara an'ilay izy ianareo ihany no afaka ianareo ihany dia afaka miresaka amin'ilay olona ao amin'ny site-ny Alibaba. Ianareo ihany afaka miady varotra amin'ny prix zay juste fotsiny manao paiement sy mandray an'ilay entana dia alefanay any aminareo. Raha ohatra moa ka tsy mahay an'izay ianao dia afaka manampy anao zay amin'izay zavatra rehetrarehetra zay ny vidin'ny entana aseho anay anareo sy ny facture rehetrarehetra dia zay fotsiny mandray an'ilay entana dia ny prix any mandefa entana ny alefanay aminareo. Dia maria aketo aloha fa zahako manokana za tsy manana fotoana andeha hitady ny entanareo tsirairay ao amin'ny site-ny Alibaba na hoe andeha hitady ny entanareo tsirairay eraky ity Koweït ity satria tsy manana an'izay fotoana an'izay za
fa ny tena tsara raha ohatra nareo hanafatra entana dia tsara ianareo mihitsy no mijoro misafidy le entana tianareo amin'ny site ny Alibaba rehefa vitany ny safidinareo dia izay fotsiny mandeha resaka amin'ilay olona amin'ny final dia avy amin'izay manao paiement rehetrarehetra raha ohatra nareo tsy manana an'izay fahafahana manao paiement amin'ny Alibaba zay ohatra na amin'ny AliExpress na amin'izay zavatra rehetrarehetra hitanareo site fanafana entana en sécurité dia afaka manampy izay dia raisinay le entana dia avy eo alefanay aminareo. Fa ny zavatra tena hoe azonay atao alefanay eto amin'ny Keke Cargo ho an'le fampandefy ireny dia ny zavatra tena falefan'zareo fanafaran'zareo aty aminay dia resaka produit momba salon momba fahamanjana ohatra hoe crème manala tasy zay nanalakolako ny tasiko ty zao efa tena be mpanafatra mihitsy zay crème zay nanala an'ty tasiko teo ty dia resaka mombamomba fitaovana tsotrotry ilainao amin'ny salon karazana ohatrany hoe bain shampoing reny ny fanafaran'ny olona aty aminay dia inao koa resaka électronique hoe branchine fer lisse fer bouclé rehefa zavatra ilainao amin'ny salon zany dia afaka afarana aty daholo na make-up na ohatran'izany fa iny zany ianareo mamelisitra na hoe reto avy ny zavatra ilaiko dia omeko anareo ny prix an'le izy mety tsy exact be le izy fa manodidina dia avy eo amin'izay nareo mandeha manao paiement ao amin'ny Keke Bevara salon na eo magasin Talatamaty dia rehefa manao paiement eo nareo dia mahazo facture dia izay amin'izay mividy aletana dia alefanay aminareo. Na koa rehefa tsy tia zavatra beauté nareo dia misy ny électronique tahaka ny telefona, ordi, inona koa caméra, zay zavatra rehetra électronique tediavinareo na tripod na light, jirojiro tony na toy ny ring light tony rehetrarehetra afaka afaranareo avy aty fa ny fanaovana an'ilay business osiny dia tsotra hoe na ohatrina hividiananareo azy aty dia ataonareo ny compte rehetrarehetra dia makatombony amin'iny fotsiny ianareo any Madagasikara fa azahoana satria le qualité tsy mitovy le qualité aty tsaratsara kokoa tsy hitovy le vita sy ny mora be any zany hoe ny olona zany rehefa tonga any Madagasikara ka raha andeha hividy zavatra aminareo dia noho le qualité ny safidianany ary samy le prix le olona satria noho le qualité fa ny prix korony tsy hoe raha ohatra zao nareo hividy telefona na 1,5 million eo Madagasikara dia mora simba kely fa raha hividy telefona 1,5 million nareo tiako ahita dia tena telefona tsara le izy ary maharitra dia iny telefona na 1,5 million iny ohatra afaka midinareo 2,5 million na ohatran'izany any Madagasikara na 3 millions lafo an'izany le izy fa tsisy hoe zavatra tena mora be hoe tianareo atao hoe sady tsara qualité nefa hitovy prix amin'ny angalan'le ratsy qualité à Madagasikara ohatra zany hoe telefona vita sinoa 1,5 million dia ohatra ny angalan'le varitra anazy 1 million dia akaty amin'izay koa nareo hividy telefona na 1 million dia nefa an'le tsara qualité mety possible 1,5 million ihany kokoa ny hividiananareo anazy aty dia makatombony ambony nareo fa ohatr'izay foana raha mijery ny prix ny telefona Madagasikara nareo ny telefona gamme sy tena hoe original ireny dia lafo tokoa izy. Mariako zany fa le zavatra tena hoe vita sinobe mora simba tsy dia iny zany tsy dia tsara loatra raha ohatra nareo andeha hanafatra avy aty satria manjary resy leo an-tanànanareo fa raha ohatra nareo zany hanafatra entana avy aty dia le tsaratsara qualité kokoa ahafahanareo mivarotra satria ahafahanareo miavaka amin'ilay olona dia amin'izay fotoan'izay matoy zany tsara qualité tsy possible mihitsy ny prix hoe andeha ho ambany be dia ny zavatra ataonareo zay budget anareo zay vola anananareo no hividianana dia alefanay le izy dia makatombonareo ohatran'izany afaka ataontsika daholo ohatra hoe facture omenay anareo dia hitanareo daholo ny zavatra rehetra ohatriny ny zavatra vidiana dia ny commission anay nandeha vezivezy sy ny frais anentana fotsiny alohanareo ary dia douanement ho fifanapitsika zany dia ny miandraikitra an'izay zavatra izay dia mariako tsara efa napetrako io amin'ny commentaire io ny numéro WhatsApp avy hatrany atao amin'ny page Keke Bevara nareo dia valinay tsikelikely dia rehefa manontany reto mba miangavy efa misy vidéo zao ty manazava dia toa izana le
le izy fa tsy mbola anytany hatrany voalohany indray ahoana le fandefasana entana inona avy ny azo afara nefa lazaiko izay le izy raha hanafatra entana ankoatra ny elektronika ianao dia tsara ianao tonga dia manafatra avao amin'ny Alibaba zay mandray fotsiny dia afaka manampy anao zahay hanatanterahana an'izay zavatra izay satria ireny entana rehetrarehetra ireny dia avany any na ny Madagasikara amidy rehetra ireny ohatran'ny tony zao avany fa tony amidy aty Koweït raha natsikaritrareo dia tanty Fabiola zao vao mipublie antony dia aty Koweït ihany koa misy dia mividiny nefa ny mitovy ny varotany zareo any ihany dia ina moa zany varany raha ohatra hoe andeha hividy ohatra ity dia alefako any aminareo dia avy amin'izay angalanareo tombony lasa tsy mahazo tombonareo fa ny conseilako zany satria business ny atao fitadiavana tombom-barotra ale tsy mividy akanjo aty amin'ny tany araha fa mbola resy friperie tena hoe resy aleo vidy zavatra elektronika fa iny any azahoana raha ohatra ianareo ka tena vidy akanjo sy kiraro dia aleo toa dia manafatra direct amin'ny Alibaba tsika dia atao betsabetsaka amin'ny budget anareo dia hifanapitsika ny fanafarana an'ilay entana izay ny zavatra azo atao zany momba an'iny raha teanao business momba ny kiraro sy akanjo na kojakoja fa ny elektronika sy ny famantaranandro no hitako tena hoe azahoana aty elektronika rehefa elektronika tsy mora be izy fa zany hoe tsara kosa izy amin'ilay vidiny zavatra vaovao tsara amin'ilay vidiny ary lafinao lafo be any Madagasikara afaka manandrana ianao fa efa nisy ihany nanafatra tsy indraindray fa ny tena tsara le olona tena vonona no resaka aminay fa misy mandany andro fotsiny nefa nareo mbola tsy niomana amin'ilay vola mbola tsy vonona akoriny fa efa ohatraohatran'izay le izy dia manangom-bolonareo dia rehefa voalohany rehefa nananareo amin'izay le vola dia manantona anay nareo dia miteny ohatra hoe manana budget nareo za manana ohatra hoe manana 30 millions za dia hanafatra faonina anankifolo ohatra dia tsy maninona dia alefako aminareo le faonina anankifolo alohanareo amin'ny magasin na amin'ny salon Kekebevaka beauty salon ny vola dia efa voarahiko aty indreo valohanareo ao dia omeko facture nareo dia miandry ampiton'inonareo satria zay manangona entana aty somary eo amin'ny 1 mois na 2 mois eo dia ny andalana l'izy 3 mois dia mila mahandry izany misy entana vao hiala zao amin'ny volana ambony io dia raha ohatra nareo ka hoe maika dia alefaso amin'io le demande na fandefasana entana nareo dia réglé amin'io aingana le vola dia amin'izay le izy alefa amin'io dia tonga amin'ny janvier dia amin'ny janvier efa taraky ny entana krismasy tsika dia anoany le izy tonga ohatran'izay dia raha ohatra zany ianareo mila conseil resaka make-up resaka zavatra rehetrarehetra momba amin'ny beauté dia tsy problème zay fa afaka manampy anareo zay fa raha ohatra ianao ohatra hanokatra salon mila zavatra rehetrarehetra momba salon ankoatra ny zavatra ohatra seza sy ny latabatra ireny tsy afarana aty fa le pitsopitso sy ny produit afaka manampy anareo zahay zay zavatra anankiroa zay zany no ifatoanay resaka elektronika famantaranandro resaka momba salon zay ihany afaka afarana raha hoe direct aminay fa raha hanafatra zavatra hafa ianao akanjo sy kiraro rehetrarehetra dia tsy dia tsara loatra raha etiko eto manafatra anazy fa tonga dia direct ny Chine ao amin'ny sitiny Alibaba dia izay manampy anareo atongavan'ilay entana eto dia avy mandefa aminareo izay angamba no fanazavana momba an'iny fandefasana entana iny fa raha misy manana fanontaniana fanampy nozy izy tsy lefa voalaza teo fa ankoatran'izay dia afaka miditra MP avy hatrany ianao dia valila raha indrindra fa midira amin'ny WhatsApp avy hatrany. Allo, dia mahinanao raha tsisy fanontaniana intsony dia hiditra amin'ny fandefasana entantsika Gina Francette jusque ny any tsy hitako ve amin'ny MP anao aizany nalefanao le izy atao dia efasako message ok coucou bonsoir Josie coucou Célina ok zay ny momba an'iny fanafarana entana iny ataoko fa misy zavatra azonareo raisina amin'izay zavatra izay dia miandry anareo raha ohatra nareo ka hoe manana entana afarany na dia telefônina ray tsy ho varotana aza ny afaranao dia mety
ohatra ianao manafatra telefonina ray ohatra ny hoe mamba manambola dia anafatra telefonina ray tsisy olana mihitsiny disque mandefa telefonina ray eto aminay disque zany 500 000 raha makeup tsy site jerevana fa tsy amin'ny Alibaba fa raha ohatra hoe hividy direct satria efa misy fividianana koa aty dia afaka mividy direct aty zay tsy manana site zareo fa raha elektronika dia davinareo dia afaka manome site ihany hijerevanareo hoe atraizakatraiza le izy. Ok, zany za tsy any tanàna zany za tiako hoe hitanareo la raha teo iny mbola misy tsy miny ihany mantsy aloha atao live dia amizay hitanareo io la raha io. Le make-up fotsiny omeo anao ina listra ilainao dia lisy koa ny make-up misy karazany misy le original authentique dia misy ihany kokoa ny copie fa zay tratra ny volanao fa rehefa hitako fotsiny azo ianarana na azo ampiasaina dia afaka proposeko aminao satria na za ty aza mifangaro ny ampiasaiko tsy authentique daholo nefa koa tsy fake daholo fa afangarongaro dia miankina amin'ny volanao sy ny budget anao foana moa io fa rehefa ohatra hoe manambola be anao dia vidy ale authentique rehetrarehetra tsisy olana mihitsy. Mila misy fanontaniana momba fanafarana entana dia apetrao alohan'ny hivadiko amin'ny zavatra hafa. Ho anao zay tara lero fa tapaka ty video ty dia mamerina mijery kely momba fanafarana entana hoe inava ny entana azo afarana arina ny atao raha ohatra hoe te hanafatra entana. Aisa kaga hoe misy feo anaty écouteur lara izy no andray anareo rehefa hanafatra entana reo dia izy mampiresaka anareo amin'ny page sy amin'ny salama daholo koko. Efa io na le fanikeka io moa zany ny contact azahoanareo anahy dia aza misalasala miantsona mandefa MP. Zay entana zay afaranareo arak'izay tenenikake zay hoe make-up na appareil électronique toy ny téléphone na laptop na iPad ohatraohatran'izay. iPad misy iPhone 13 iPhone 14 misy daholo fa vola ihany miantoka an'io. Zay tsy afaka hijery entana raha tsy mandefa vola nareo satria zay mila vola ampiasaina. Mila vola aloha zay vao andeha satria manjary vezivezy. Ohatran'izay le izy. Fa le entana kosa nefa afaka jerena amin'ilina le megna dia eo nareo manao choix. Ohatrohatry ny ahoana. Mety misy koa tsy te hivarotra izy fa te hividy anazy fotsiny satria ohatra hoe mba moramora aty dia tsy manena afaka atao zany. Misy ihany koa Dubai fa tsy Koweït ihany Dubai fa mila ny numéro any alanina ho publieko eo ihany. Raha ohatra ianao hoe any Dubai no tianao andefasana dia afaka miditra MP aminay dia menay numéro any ny anadahako dia izy no mijery entana anareo fa any koa feno fa mitovy an'izay any elektronika fa aza manafatra akanjo. Ny matetika mahazo question zany momba fandefasana tomobile na ankizy eto Koweït dia te handefa tomobile dia hazavay kely eto rarotikety zay anareo te handefa tomobile tena mora dia mora tokoa ny tomobile aty Koweït aloha tena hoe mahita hoe mora. Tomobile tena hoe tsara be mbola azona 30 millions vola gasy 40 millions tena hoe tsara na 4x4 reny ary azo zany fa zao le fandefasana anazy sy famoahana anazy ny mahalafo anazy. Raha ohatra zany nareo ohatra hanafatra tomobile dia tsy maintsy nareo zany manomana vola andefasana dia manomana vola amoahana anazy ankoatran'le vidiny. Dia raha ohatra zany tsy mahita lalana moramora mamoaka anazy dia faty antoka kaleo zany mieritreritra tsara alohan'ny handefa tomobile satria ianareo ny antoka amin'ny famoahana anazy tsy ohatra ny mandefa entana iny hoe aty nareo mandoa dia tsy mandoa tsony a Madagasikara non tsy maintsy nareo mamoaka anazy ary nareo miantoka amin'ny vola rehetrarehetra an'izany. Ho an'ny anjalalaina raha te hivatra telefona ianao dia efa niteneniko teo
na ianao efa manana le marque le téléphone dia jerevanay le izy raha tsisy moa iny dia afaka jerevanay 6 000 an'iny azy mitovitovy amin'iny na ianao to dia manome vola hoe matoky anay hoe iny misy 50 millions ohatra vidian'ny téléphone zao dia omena ianao facture hoe zao ny téléphone azony rehefa avy marque dia anjaranao amin'izay midébrouille mivarotra an'iny rehefa any mena ianao fotsiny ny frais any rehefa avy eo any amin'ny frais an'izany zahay no anasy ny commission amin'ny vezivezy zay ihany zany inay fa ny vidin'ny téléphone le vidiny aty mihitsy no omenay ianao anjaranao no be facture anao afaka miaraka ihany kokoa dia sady manao appel tsika no misafidy le entana tianao fa ianao natao dia manao fotsiny za ampiasa vola zao na faraketana zao aty mikeke dia lasa ianao dia efa miresadresaka ao anatin'ny MP zany tsika miresadresaka rehetrarehetra fa azo atao tsara le izy ary za mahita na za manokana zao mividy téléphone matetika za zany satria any Madagasikara ihany ho an'ny famiako fa tsy ampy herintaona le izy dia mikohaka tsy ampy firma dia efa misy problème nefa vola hividianana anazy mitovy ny hividianako aty ihany dia na ohatra farany teo zao dia aleoko mihitsy hoe nampitondra avy aty satria na dia hoe tsotsotra sy moramora le izy hitako hoe mateza kokoa no le avidiana na dia mitovy ihany ary mividiny ka conseil-ko zany hoe tsy mamono antoka zany le manafatra téléphone avy aty Koweït na manafatra ordi na manafatra rehetrarehetra ny ordiako zao efa 10 taona vidiana taty Koweït 10 taona nampiasaiko anazy mbola ampiasaina raha mbola tsy maninona ka satria ny aty original ny aty qualité tsara zay zany dia afaka mampiakatra prix kely ianao satria tsy mitovy mihitsy ny original sy ny tsy original ny frais tsy dia lafo ny frais automobile alonga maresantsika MP satria sarotra be le frais automobile fa arakaraky ny markany ny dédouanement sy ny frais arakaraky ny angezany fa raha ny tena marina dia tokony manofo conteneur iray mihitsy ianao amin'ny automobile anao nefa ny conteneur somary lafolafo dia resantsika MP momba zay raha ohatra ianao kaliana fa ho anareo izay manao te-hanafatra automobile dia mila bebe paquet aloha nareo zany fa raha ohatra hoe kelikely ny any aminaty posinareo dia aloha tsy miditra amin'izay fa aloha miditra zavatra kelikely toy ny elektrônika raha lamba ho any tianareo na zavatra hafa dia afaka fanamontsika hoe ahoana ny anafarana direct any Chine satria any ihany zao no tsara any misy première qualité ihany koa izay tena tsara na za eto Koweït mampiasa tony zao vita sinoa daholo tony ampiasaiko tony any Madagasikara koa misy dia misy ihany koa nefa ny tena hoe tsara qualité ohatry ny HM ina to riva fa zao ny tsara qualité tsy ho zaka amin'ny volantsika mihitsy raha ohatra sady varotra sika any Madagasikara tena hoe tsy zaka satria na zahay aty ary sahirana vao mahavidy an'le tena qualité an'zareo dia aleo zany tsy miditra amin'izay satria tsy azahoana tombo raha sady varotra conseil mihitsy zay zany boule iny zany boule le atsipy reny le anaovana jeu reny coucou fiala ok any zany amin'ny MP any mamaly anareo la raha amin'ny MP ao amin'ny kekebe varao zay moa mba fanafarana entana mba mahazo anjara kely kosa le any Madagasikara satria be loatra nareo manontany momba an'iny dia lasa ohatran'ny hoe ninoko fotsiny fa efa mpandreketina ny laraha zay zavatra zay dia izy assure anareo fa efa ntsoronay marina hoe zay tsy mahafaka mandefa zavatra akanjo na kiraro satria lafo dia lafo raha vao tonga any Madagasikara ve lasa tsy lafonareo amin'ny vidiny iny le izy mety ho lafonareo ihany koa nefa le izy misy any zavatra mora aty fa amin'izay fotoan'izay aloha mbola tsy mbola manana fotoana an'izay zay tediavana an'izay entana madinidinika anareo zay fa raha manana namana nareo aty afaka irahanareo mitady an'izay entana madinidinika izay dia izay mandefa fotsiny dia raisinareo amin'ny magasin fa aloha ahompanay tsara amin'ny elektrônika sy resaka produit de beauté ohatra zao resaka be dia be nareo koa le manontany ana hoe ino le manala tasy dia amin'ny kekebe vara beauty salon Talatamaty misy zay hoe nanala ny tasiko fa hainareo fa zaho la be tasy izy tasy mony efa kaiko afaka ifatra ibobaka be dia eto koa misy tasiny ianao ya fa kaiko afaka
dia ao amin'ny Kiki Beauty Salon ao Talatamaty misy raha ohatra nareo ka mitady an'izay fanalana tasy avy aty Koweït zay. Misy isan-karazany izy fa zay raizena afaka nena dia efa misy ihany. Sady samy manana mety amin'ny tarehy fa tsy rehetrarehetra mety aminao. Misy manala ny hafa fa tsy manala ny anao. Fa afaka manandry ianao raha mety amin'ny anao. Fa ho azavaiko manokana indray momba izay fanalana tasy resaka beauté zay satria zavatra compliqué be io fa juste tsitsitsitsy tsy aritra izay. Mbola misy fanontaniana. Hiavitry ny aina mbola le Tsipres za tena mbola tsy nahita mihitsy hoe aiza misy an'ireny ary mbola tsy nijery fa afaka raha ohatra hoe mivoaka izay ka jerena zavatra tsy eritrereto saiko misy zavatra tadiavinao. Ok fa afaka jerena zay fa tena franchement za tsy mbola nijery ary tsy mbola nahita. Tsisy hoe ina tômôbila be mpividy fa be dia be loatra rehetra mobile aty fa ianao zany le tôly be reny fotsiny tsisy aty fa rehefa marika vaovao misy daholo. Mitovy amin'ny tômôbila avy any Dubai reny misy daholo sady ny zareo koa gauche ny volant dia mifanaraka tsara amin'ny antsika. Inona no obligé tsy maintsy alefa mata? Obligé? Misy mandefa message tsy ke tsy atao anaty live le izy fa ny anaty message. Coucou Aurélie, coucou Rafozako. Say vita zany iny resaka iny. Ok, hiditra fandefasana entana amin'izay arika. Hiditra fandefasana entana amin'izay aritsika. Ya. Ny fandefasana entana aloha mitohy ny fandefasana entana eto amin'ny Keke Cargo na Dubai na Koweït na Saoudi. Ho azavay kely le Koweït aloha ny Koweït tsisy fivana fa ohatry ny isan'andro ihany 16e vague tsika zao raha manana entana ianao dia alefa soaingana efa hainareo ny prix ny Keke Cargo efa hainareo fomba fiasa dia mandefa adresy fotsiny nareo dia alaina iny aloha zany tsy asiana olana fa ny olana kely anareo fotsiny hoe lasa nanao vacances ho ny Keke dia tsy handefa entana zay dia izay tiako azavaina kely ore olona za zany tsy handeha hiala eto Koweït mihitsy mbola vao hoe manany ihany ary iny dia efa tongonareo dia efa taitra fa zao tiako mariana kely Keke tsy maka entana misy chauffeur misy lehilahy satria za tsy mahazaka carton ray akoriny fa misy taona za mandeha maka entana indraindray za mandeha maka entana fa tiako mariana zany tsy za mihitsy ny tena andry akina amin'ny fangalana entana fa misy ny compagnie zay miara-miasa amintsika maka ny entanareo ary koa Lara ny tena miresaka aminareo amin'ny resaka customer service clientèle izy ny tena miresaka aminareo miresaka hoe aiza ny alaina ina le olana dia izy afaka tonga dia atsonareo amin'ny numéro ambany io raha ohatra dia tsy any no izany Keke zany tena tsy akina an'le hoe fangalana entana isan'andro fa efa misy olona be dia be ao miasa zay mampety an'io fangalana entana io ka na mandeha aiza Keke na mandeha aiza na eto Koweït dia ny asako dia mitovy foana hoe manara-maso mijery ny zavatra rehetrarehetra mandrindra sy mandamina ny fandefasana entana manao izay mampety anazy izay foana ny asako hatramin'izay fa za daholo nanao anazy taloha za daholo miresaka aminareo za aloha tsy mbola na hoe naka entana be mihitsy fa indraindray ihany fa taloha zany hoe za daholo manao ny asa fa tsisy ihany Lara zao misy ihany Lara fotsiny manampy anahy fa tsisy zavatra miova ka noho izany ndray misy ankizy tsy haiko mihitsy ina zany eo anaty saina raha tsy hoe Keke dia tsy handefa entana non diso izay zavatra satria raha tsy eto indrindra rehefa any Madagasikara vao may tsara satria tena faniriko mihitsy zany izarany entanareo any fa saingy za tsy hany ka noho izany mitohy foana fanangona entana tahaka an'izay zao aty Koweït mandefa entana maka entana any Saodia satria tsy za maka entana noho izany mba zay raisonnement zay hoe mba possible ave logique ave zany satsia hoe raha tsy eto dia tsy mandeha fandefasana entana mandeha foana fandefasana entana na entana tsy eto satria za eo foana ary tsika afaka miresaka foana amin'ny WhatsApp tsy miova ny numéro ako afaka mifanao appel foana tsika amin'ny Facebook rehetrarehetra raha misy fanontaniana noho izany aza atao manova zavatra re zay dia za koa en plus tsy nandeha fa eto sisy tanàna ny any fotsiny elako tsy nenareo moa zany zay nandray ny lycée re satria za koa nandray tia manany an'izay ary raha efa nitrotra ny apitsiny iny tsy hoe dia andainga loatra ny tanjoko satria tsy misy tombotsoaka hoe andainga aminareo satria za tsy mitsoaka na hoe ahoana fa juste hoe mba manany ihany dia efa navoakako ny apitsiny iny non za mbola eto
fa nisy tsy naharaka mihitsy ka izany za tsy niala teto Koet ary za mbola eto fa na tonga ary ny fotoana andehanako azo atao manova ny fiarahantsika zany fa ny fandefasana entana dia mitohy foana na eto za na aiza satria efa misy maka entana, misy mikarakaratsika eto. Za koa mikarakara anareo fa tsy vitako rery ty azy ty fa tena misy tena manampy ana be dia be dia zay tiako tenena hoe tsy za rery fa aza matahotra na rehefa efa alohan'ny andehanako tsy maintsy apetrapetraka rehetrarehetra fa tsy izany ny andiso fanantenana anareo. Zay mikasika ny any Saodia kosa araka ny teniko mbola eo ampiandrasana ny entana première vague tsika zao sady eo ampiandrasana anazy tsika mbola misy zavatra laminay kely dia fanomboka ny deuxième vague mbola tsy tena manomboka fa nefa kosa raha misy ankizy tena efa maika be na maika hiasa ka manodidina ny Jeddah sy Riyadh dia afaka alaina ihany aloha fa raha ohatra nareo mba afaka miandry kely dia andraso kely aloha azafady satria tiako zany hoe tonga mihitsy aloha ty entany ty milamina ok dia zay vao mitohy foana satria ohatra efa mofanookana za nandefa taty Koet ary alefa aloha voalohany rehefa milamina sy ok dia tohizana fa tsika moa efa maika ndao nefa koa fahitako anareo Saodia mbola maro tsisy entana dia raha tsisy entana nareo nefa vitsivitsy fotsiny dia nefa nareo tonga dia andefa ny sasany dia lasa ela be le entana vao miala fa angongony aloha le entana dia miara-miala ohatran'le tamintsika teo ihany dia amin'izay rapidapida le izy dia vao angona satria mbola vitsivitsy tsika manana entana no le vao teo ny ala ny première vague. Ministre d'avant amin'ilay ankizy any Saodia misy azavaina. Ie, araka izay teneniko izay hoe aleo aloha iangonangona aloha le entana mba hampamora ny chauffeur akan'ilay entanareo any Saodia. Tamamy satria mantsy ny Saodia tsy azo alaina inona zany alaina indray mandeha miaraka hoe ohatran'ny Koet zany fa Saodia midadasika be dia tsy maintsy zaraina atao par emploi du temps hoe amin'izao makany any Dammam dia amin'izao makany any Riyadh dia Jeddah koa ohatran'izay fa tsy voatery hoe hiaraka voatery hoe tafiaraka alaina zany izy rehetrarehetra tsy anareo le efa te handefa entanao Dammam zany angony tsara mihitsy ny entana aloha dia prime fa manao annonce eto amin'ny page na amin'ny keke cargo page ihany koa na any anaty groupe WhatsApp hoe andeha ho any zay dia aka entana dia tandrahimina sao tsy mandray telefônina indray rehefa tena ho any zay aloha ny any Dammam fa raha Jeddah sy Riyadh nao nefa maika be dia alaina ihany fa raha tsy dia maika aloha ianao dia tazomy aloha fa rehefa tena manomboka amin'ny fomba ofisialy indray ny deuxième vague dia miteny anareo zay hoe ndao amin'izay ary efa lamina zavatra rehetrarehetra fa andao satria tsara foana manao zavatra milamina fa tsy taitaitra ary tsy maimaika ary isorako anareo hatrany na tokony keke cargo na tsy any Saodia ary dia nandefa ka lasa somatsara ny conteneur-ntsika aloha miandro fahatongavantsika zao amin'izao izy tena mbola andalana somary elaela le avy any Saodia no ny antony tsy fantatro fa zany hoe tsisy atahoranareo fa io tsy maintsy ho tonga foana rehefa kaikaiky ny fahatongavan'ny entana dia avy eo amin'izay nareo amin'izay momeko zavatra hoe omeko tatitra hoe amin'izao no tonga ny entana fa mila miomakomana fa amin'izao aloha tsy mbola hita hoe roviana marina ny tonga ka mila mahandro kely tsika fa fanao fomba nio tsy misy tokony atahorana fa mila mahandro foana tsika indrindra ho an'ny any Saodia mino fa efa mahandro tsika fa misy manontany tsirairay dia izay fanazavana.